ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'nyteny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Jakoba toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Jakoba, mpanompon'andriamanitra sy jesosy kristy tompo, mamangy ny firenena 20 monina any am-pielezana. Ry rahalahyko, ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahanttoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana isy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Amen. Arak'izany ry havana dia miresaka ny amin'ny fakapanahy. Izany moa hitantsika amin'ny soramandry izay mamitina izao apahatsoratra masina izay noraisintsika izao. Fa izay ho tsongaina manokana amin'izany dia andeha ilay andinin'ny fahatelo no vakitsika angalantsika ny afatra. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe satria fantatrareo fa ny fizahanttoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Satria fantatrareo fa ny fizahanttoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Fa marinana rory havana no tiako indray ho tsoahantsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe zana toetra ny finoana hoy Jakoba. Zana toetra ny finoana hoy Jakoba. Hitantsika izany eo amin'ny tapany voalohany amin'ilay andinin'ny fahatelo teo raha verina vakina toy manao hoe satria fantatrareo fa ny fizahanttoetra ny finoanareo. Eto ravana dia hitantsika aloha fa Jakoba ny manoratra izao epistily izao ary ho an'ireo jiosy izay any am-pielezana ozy izy. Ambarany io manao hoe fanjakana 20 fa ny mpandinika soratra masina dia milaza hoe ny foko 20 no ambarany amin'izany. Izany hoe ho an'ireo ilay jiosy izay niova kristianina manerana an'izao tontolo izao zany no andefasany ity epistily ity izay niparitaka tamina firenena maro tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny fanjakana romanina. Ary ny antony andefasan'ilay epistily dia satria niatrika olana sy fanenjehana samihafa reo jiosy reo tamin'izany fotoana izany ka dia mila fampaherezana. Ary ity epistily ity dia mampahery azy ireo, mampirisika azy ireo aharitra amina toe-javatra samihafa ohatra zao hoe ny fakapanahy. Ka inona moa ilay hoe zana toetra? Inona ilay atao hoe fizahanttoetra? Raha jerevantsika aloha ravana amin'ny baiboly teny ombonana dia fisedrana no teny ampiasainao. Fisedrana ozy izy. Ka raha vao miresaka tsika hoe fisedrana dia mazava azy fa volamena aloha zany no tonga dia mbia ao an-tsaina amin'izany voalohany indrindra. Alefa anaty afo, alefa anaty asidra dia hijerevana hoe varahana ve, miofo ve, tena volamena ve, ny tena tombambidiny sy ny tena valeurany zany dia hita amin'ny alalan'ilay fisedrana izay atao aminy. Kanefa zao koa no mahagaga raha mijery tsika ny andinin'ny faharoa toy manao hoe ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy. Dia ilay fakapanahy misy hoe akely raha ohatra jerevanao ny baibolinao ery ambany ery ilay akely dia hoe fizahanttoetra ihany. Zany hoe ilay fizahanttoetra ihany ve zany ny fakapanahy sa ahoana ary? Ohatrany hoe zavatra ray ihany ilay izy. Eny tompoko, zavatra ray ihany tokoa ilay izy fa ny tanjonany tsy mitovy. Andeha aloha faritantsika hoe inona ilay fizahanttoetra sy fakapanahy, avahana kely zany ilay izy fa ohatrany hoe mifangaro ilay izy eto ary tena mifangaro mihitsy. Ny fakapanahy dia ny devolo ny maka fanahy, ohatrany nataony tamin'i Jesosy Kristy teny amin'ny Luka toko 4. Ary ny tanjon'ny fakapanahy dia ny andavo ny finoan'ilay olona zany, ny ampiembotra an'ilay olona mihitsy. Ka raha misy toe-javatra anankiray ao zany dia maka fanahy an'ilay olona amin'iny ny devoly. Andriamanitra tsy maka fanahy olombelona zany ny devoly ny maka fanahy an'ny olona amina toe-javatra anankiray. Fa izao koa amin'iny toe-javatra anankiray iny koa dia ampiasain'Andriamanitra indray izahany toetra. Izahany toetra. Zay zany ny nen'Andriamanitra. Mizaha toetra izy ary zany nambaran'ny mpanao salamo efa nizaha toetra anay tanatin'ny memy ianao Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy zany no mizaha toetra. Zany hoe mijery izy, misedra izy hoe manahoana ny finoan'ity olona ity eo anatrehan'ity toe-javatra anankiray ity. Ka raha misy toe-javatra anankiray zany, ohatra zany zao hoe fanenjehana, dia sady fakapanahy io ny fizahanttoetra. Fakapanahy io eo anatrehan'ny Satana, fa fizahanttoetra io eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga izy hoe mitovy ihany zany ilay izy hoe misy toe-javatra anankiray dia sady fakapanahy io no fizahanttoetra. Ka eto ny hitantsika dia ilay fizahanttoetra ny resahana hoe zana toetra ny finoan'ny mino zany araka ny ambaran'ny Jakoba azy eto.
ka le hoe sedraina zany de nidikany mihitsy zany de hoe sedraina anaty zavatsarotra anaty zavatra mahamay ny finoana zany ahitana ny tena valeur an'le finoana ahitana hoe miofo ve le finoana ahitana hoe tena matanjaka ve le finoana de sedraina zany zay zany nidikany hoe zahana toetra ny finoana hoy Jakoba fa nidikany faharoa koa le hoe fizahana toetra de fitsapana koa nidikany na ihany koa hoe fanadinana raha mijery ny baiboly dika teny samihafa ianao na ny teny frantsay na ny teny anglisy de test ozy izy trial épreuve zany no anamarinany azy eo zany hoe ohatran'ireny fanadinany ireny ohatran'ireny fitsapana reny mihitsy zany a le atao hoe fizahan-toetra ny finoana no ambary eto hoe zahana toetra ka ohatra zany hoe seza anankiray zany zao raha ohatra hoe zahana toetra de ahozongozona mihitsy zany ahozongozona mba ahitana hoe mafy ve ty matanjaka ve ty raha ohatra ndray ka kizy zany any ampianarana any no amena fanadinana de mba ahitana ny tena fahaizany a de omena fitsapana izy mety calcul masarotra be mihitsy ohatra matematika zany ahitana izy ny tena mahay a sy tena matanjaka amreto de ohatra zany mihitsy ny anambarany Jakoba azy eto hoe zahana toetra toy izany ny finoana ozy izy ampandalovina test fitsapana fanadinana samihafa ohatra zany a mba hatena hahafahana manozongozona ahitana hoe mafy ve ny finoana ahitana hoe tsy miova ve ny finoana zany ary tena hoe zavatra fantatrareo zany ozy izy a zany nataony minadiny fahatelo fantatrareo fa ny fizahany toetra ny finoanareo izy zany hoe tsy zavatra vaovao za fa zavatra tokony hainareo zany fa ny finoana io a dia zahana toetra hoy Jakoba inona ravana ny lesona zay azotsika tsoahana avy am'zany tsy tokony hahavariana antsika na hagaga antsika ihany koa ry havana fa tena zahana toetra tokoa ane io finoantsika io e ary ampandalovina zavatsarotra samihafa tokoa ane itsika io e angamba ianao mety misy manenjika ohatran'reto fiangonana voalohany reto na mety misy manendrikendrika misy manaratsy mifosa etsy mifosa ero mandoto anao tady dio fa ampiasain'ny devoly iny ampiembotra anao fa ampiasain'Andriamanitra iny hizahana toetra anao hanamafisana orona ny finoanao ahitana ny tena valeur anao hoe za tsy miontsina za tsy miala za eto ihany na inoninona zavatra lalofako fa tsisy asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va indraindray tokoa ny havana mandaly fahoriana be deabe midona indraindray ny sasany zo hoe midona pahoriana misesesy mihitsy fa inona ary izy zany fa ahoana ary izy zany lasa mametram-panontaniana be deabe am'izay rehefa avy eo ny valiny de tonga de raizy fotsy manao hoe fizahan-toetra zao fitsapana zao fisedrana omen'Andriamanitra anay zao ary ny tanjona ambadiko zao zao ny ampiakatra anao amina zanatohatra anankiray ambonimbony kokoa ampiorina sy anamafy ny finoanao no antony fa tsy ny ampidina antsika mihitsy fa ny an'ny devoly ny ampidina ny olona fa ny an'Andriamanitra ny ampiakatra ny olona ao anatin'ireny toejavatra samy hafa reny mety mandalo tsy fisina angambany ianao ny olona manko rehefa mandalo tsisy vola zay de lasa krizikrizy lasa tezitezitra na mivavaka ary lasa ohatra ny sosososotra zany ao anao izy Jakoba ry rahalahy izy ataovy fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapana samihafa ianareo zany hoe raha hiaran'ilay tsy fisina raha mandalo amina karazana dezera samihafa de zao raiso fifaliana satria fizahan-toetra ny finoanareo zany fitaovana anampiasain'Andriamanitra hanamafisana orina ny finoanareo zany zay ny dikany fa izy koa tsy voatery zavatra ratsy a fa mety ohatra mena vola be koa de efa zahana toetra amin'ny vola be koa ny olona sasany hoe manahoana tonga de lasa eboebo sy rehare sy avinavina indray ve sa ahoana de zahana toetra hoe tsy miovy io a na de misy vola be koa aza eo ampelatanany angamba ianao mandalo tsy fahasalamana am'izao fotoana zao ary efa naharitra mihitsy zany tsy fahasalamana zany mametram-panontaniana ianao efa inona ihany ary ny anton'izao Andriamanitra nisy fahotana vitako ve sa izao sa inona de zany rany te hamaly ianao hoe raiso fizahan-toetra ny finoanao io raiso fizahan-toetra ny finoanao io raiso fitsapana raiso fisedrana raiso karazana fanadinana test izay ataon'Andriamanitra ho an'ny finoanao io mbola hiala ve sa hiala amin'Andriamanitra ve sa mbola hijanona ihany ny fakapana azy lalovantsika rehetrarehetra ry havany eo anatrehantsika tokoa le fakapana le ota tadio fa mizaha toetra antsika ao anatin'ireny Andriamanitra mijery ny toe-panahintsika izy mijery ny toetry ny finoantsika ao anatin'ireny izy ny finoana marina tokoa de le finoana miasa zany ny ambaran'ny bokin'ny Jakoba lay finoana tsy voazongozo ny karazam-pakapanahan'izao fiainan'izao fa tena miatrika le fanadinana de afaka am'izany fanadinana zany miakatra grady miakatra zanatohatra isan'andro isaky ny maharesy fakapana sy fizahan-toetra
isika kristiana. Ny fanontaniana mipetraka amiko saminao ary zany de zao hoe inona ny fizantoetra lalovanao am'izao fotoana zao. Mitonanao ariavana mba handray azao fampahirezana zao koa hoe raiso fifaliana e, fa tena fitaovana io hampiorenan'Andriamanitra bebe kokoa ny finoanao, hahatonga anao ifikitra betsaka aminy, tsy ala aminy fa le olana ane mahatonga antsika vao mainka tena mifikitra amin'Andriamanitra sy mitady azy mihitsy, hampiorenan'Andriamanitra ny finoantsika. Ary moa tsy zany ve nahatonga ampanao salamy teny manao hoe soa ihany any ampahoriana ozy hianarako ny didinao. Zany anefa ravana tsy ho vitantsika zany sarotro zany, fa tena hoe Jesosy Kristy izay efa nozahana toetra tamin'ny fomba rehetrarehetra ihany koa no mitoetra anatsika de izy ny manome antsika an'izany fo miatrika ny fizahany-toetra zany ary tsy mandeha rery ianao fa eo izy miara-manoana anao. Ka izay fiarahana amin'i Jesosy Kristy izay no antoka lehibe ahavitatsika izany. Ny famarinana faharoa koa nefa an'izay hitantsika eto de izao hoe mahatonga faharetana ny fizahany-toetra ny finoana hoy Jakoba. Mahatonga faharetana ny fizahany-toetra ny finoana hoy Jakoba. Hitantsika indray zany eo amin'ny tapany faharoa tamin'ilay andininy fahatelo izay ndraisitsika teo, satria fantatrareo fa ny fizahany-toetra ny finoana reo de mahatonga faharetana. Mahatonga faharetana ozy izy. Eto aloha de hitantsika zany fa hoe le faharetana zany de vokatry ny fizahany-toetra. Vokatra zany le izy. Ka inona ny atao hoe faharetana? Ny atao hoe faharetana de zao fahazakana. Fahazakana raha ohatra zany zao ka misy olo hoe maharitra tena maharitra kosa nareo zany efa avy le orana mbola eo ihany. Efa avy le orana mbola tsy mialo ihany. Zay le faharetana zay. Dikako zany izy hoe matanjaka le olona zany, zay le faharetana. Tanjaka mihitsiny, mahataty soka ozy izy tsika. Ozy ny filazany tany hoe mahazaka dona. Mahazaka izy na inona zany mitrango eo zay nateo olona manana faharetana zany. Ary tena toetra mihitsy le izy. Ka ny tinambara am'le hoe mahatonga faharetana zany ny fizahany-toetra ny finoana de hoe mahatonga ny olona hahazaka. Mahatonga ny olona mafitoto. Mahatonga ny olona hataty soka zany ara-panahy ny fizahany-toetra samihafa zay atao amin'ny finoany. Hoy Jakoba. Zay zany midika an'le izy. Ny faharetana koa manko de izao, raha jerevantsika zany zao ohatra ndrakobolana larosy. Toy izay hoe ny faharetana ozy izy de voafaritra ho toy ny fitohizany ezaka na ny asa na de misy aza ny sakana. Fitohizana. Zany hoe mitohy foana zany manao an'le asa foana ianao na misy aza ny sakana. Misy ezaka ny tratrarinao de tohizana foana zany iny de zay nateo olona manana faharetana zany. Raha raisina amin'ny fomba tsotra zany de hoe tsy milavolefina, tsy miabandona, tsy migive up. Zany ny olona manana faharetana zany, toetra tena tsara le izy. Izay toy foana zany manao an'le zavatra na misy aza ny sakatsakana samy hafa. Ka ny tiany Jakoba tenenina zany de izao hoe mahatonga ny olona tsy iova, mahatonga ny olona iorina tsara amin'ny finoana zany de tsy miala amin'Andriamanitra ny fizahany-toetra ny finoany. Zay le antsoina hoe faharetana zany. Zay le faharetana, fahazakana sy tsy filavona lefina. Ka inona moa ry havana ny lesona zay azontsika tsoahana avy amin'izany? Zany ane ravana ny tanjon'Andriamanitra amin'ireny fizahany-toetra ireny asa raha fantatrao zany. Ny ahatonga anao tena ho kristianina matanjaka sy ho mafitoto, tsy ala aminy mihitsy, fa tena vao mainka hifikitra aminy. Ary zany natao hoe kristianina matanjaka zany, maharitra, hanana le toetra tsara antsoina hoe faharetana. Ao atokantrano indraindray ne maditra le zanaka. De tsy manana faharetana tsika eo anatrehan'le zanaka maditra, na eo anatrehan'le vady maditra tsy manana faharetana. Fa tena laza ohatrany hoe tsy zaka le izy. Asa efa nitenenina ray andro ro andro de avy eo amin'izay ray volana mbola tsy niova ihany de tsy manam-paharetana tsika. Fa lasa tsy mahazaka an'le izy tsony mihitsy. De indraindray sasany tonga de ohatrany hoe ny divorce any vera favahaolana. Tsy manam-paharetana ane mahatonga ny olona miroso anatin'izany. Fa raha tena manana faharetana ao anatin'le izy de zay. Ary ny olona manana faharetana zany ao anatin'le fahoriana zay lalovany io zany ny tena olona matanjaka. Indraindray manko mieritreritra ihany tsika zao manao hoe nisy vehivavy de tena miaritra ny ditran'le vadiny ao izy. De tsika tena faible koa ianao zany de tsy mahatafalo mihitsy. Fa rehefa tena diniana izy ohatrany hoe raha eto zany le faharetana tena toetra tsara entina anehoana hoe tanjaka mihitsy ary tena marina zany. Indraindray ianao miresaka amin'ireny olona
voatsela kora zao nyresaka tamina tovavy de tena hoe ataony vadiko nysaososao ahoana ny azakanao an'zany ahoana ny aretanao an'zany ay le faharetana te zao tena matanjaka ianao mato mahavita miaritra an'zany tena matanjaka ianao raha miaritra ao matanjaka ny finoanao atanjana tanjaka ny dikan'io fiaretana io ry havana ary tena fanefena goavana be hitondranao antsika ao am'zany mihitsy ny antony zavatra rehetra zay ataon'Andriamanitra any ampiasana ndraindray misy olona difficile be de tsy manapaharetana antsika tonga de andeha hitady asa foana ny mahamaiky atsika tian'Andriamanitra amboarina mihitsy le toe-poka mba ahazaka ny vavany olona io sy ny humeurny olona io miovaova isan'andro san'andro eo mba tian'Andriamanitra mihitsy anao mafitoto kristianina mafitoto fa tsy hoe izaka misy problema de iala foana natao vahaolana ary zany any indraindray ny olana anatin'ny fiangonana misy ny olona sasany ndava misy problème kely ao am-piangonanao na misy olana kely ao misy fatafitoinana de ny ala sy finitra fiangonana foana kristianina mahalemy zany tsy manam-paharetana tsy manana le endurance persévérance tsy manana n'le hoe mitohy hatrany amin'ny ezaka sy ny asana misy aza ny sakana sy ny olana zay le faharetana zay ary tena betsaka ny tsy manana n'io faharetana io tsy maharitra manao zavatra ny olona sasany de inona vo indray mandeha mantavary de mandeha fitsotro be voandroana zao nahita tany amin'ny tambazotra tserasera tany nisy rangahy anankiray maka sary eo amban'le tour Eiffel izy mitsilaibe mihitsy izy de nisoratra eo ambony eo de manao hoe efa 15 izy nangataka visa de refusé fa tamin'ny 15 vo accepté faharetana re zao ny faharetana re zao zany ny tena atao hoe faharetana ary fidina lafo io any andin'ny 12 Paul i Jakoba de milaza manao hoe sambatra zay olona maharitra fakapanaho izy fa rehefa voazaha toetra izy de andray ny satroboninahitry ny fiainana tena vidina lafo izany faharetana zany ary moa tsy zany fa nahatonga malagasy ilaza manao hoe izay maharitra ozy vadin'andrina fa zay tsy maharitra vadiny kely tena zava-dehibe io faharetana io ravana ary ndraindray tsika tsy mahazo valim-bavaka de tsy maharitra tsony fa lasa hoe zay tsy mahandro fa ohatrany tsy nivaly mihitsy le vavaka fa efa nakapiandro rehefa andao am'izay aloha andeha ary am'gasy andao akarisoakatsy tsy manam-paharetana amin'ny mahatonga an'izany mandalo le fisedrana fa tian'Andriamanitra ho hita mihitsy hoe maharitra veno manana ahoana ianao manana endurance venao iandry hoe narovin'Andriamanitra ny atongavan'izao de za tsy ala aminao za tsy embotra aminao za tsy give up za tsy verin-dalana fa hitohatra any amin'ny fanompona sy amin'ny fanarananao fa tsy ataoko mahasakana raha zao olana zay atrehako ankehitriny zao tsy ampialana amin'Andriamanitra zao atsiarovako ny fijona vavolombelona vehivavy anankiray zay maty ny zanany vo 5 volana monja de maty ny zanaka lamatoandry zareo de tao anatin'izany tena hoe mandeha daholo ny fanontaniana rehetrarehetra fa ny zavatra nyteneny kosa izy de hoe tsy ahavelako handresy anao ry satana le fandresen'ny devoly manko de zao ny ampialantsika amin'Andriamanitra ny tanjony de lasa mandresy izy tsy avelako handresy anao izy ao anatin'izao toejavatra ao fa omeko an'Andriamanitra ny voninahitra sy ny dera ao anatin'izao de nijoroany vavolombelona le izy ary nampahireza ny olona marobe hoe na de mandalo an'izany ary zay izy misaotra an'Andriamanitra aloha nanomeny an'iny anjelikeliana dra ny 5 volana fa vao maika napiorina ny fonona tamin'Andriamanitra izay mihitsy le faharetana ry havana lasa matanjaka sika rehefa mandalo toejavatra samy afaka raha te antany ianao hoe ahoana moa zany ny ataoko ry pastera mba hananako finoana matanjaka de izy le hira mpanakanotsika hoe asehoy toe-panasy omeo fisedrana omeo fitsapana ao izy mba hijoro amin'ny fotorotoro fa sao de varina ka ho tafasaraka aminao tena le fitsapana sy fisedrana ny tadiavina zany ary tsy io zany tsy menomenonana mihitsy fa rehefa misy io toy izy anao hoe ity zany no anefen'Andriamanitra ny karakterako sy ny toetrako ahatonga anao kristianina mahataty ny zavatra rehetrarehetra tena tsara na izany faharetana zany ao anatin'izany faharetana zany manko misy ny fandeferana ao anatin'izany misy ny fanetretena miala daholo le ego le mahizao anahany anatiko an'le te hitrotra io fa ampandeferina de aretanao ny fahoriana miareta amin'ny fahoriana ao izy zany ny ambaran'ny Romanina toko 12 andininy 12 ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe inona ny fahoriana zay tsy maintsy aretanao am'izao fotoana zao ohatra ny mampimenomenina anao hatramin'izay io te hitaonanao amin'nytian'ity hoe raiso fifaliana jerevo amin'ny fomba hafa jerevo mihitsy hoe omen'Andriamanitra nyty toejavatra ity zahay mba hampiorenana ny finoanay hahitana ny heriny sy ny voninahiny ary ny fitiavany hahitana ny tanany miazona sy ny famindrapony ary ny fahasarany zany mihitsy
tena zany aza omena fandresena ny devoly ao anatin'ny toejavatra sarotra zay lalovantsika fa rehefa mandresy izy nydikan'izay nalatsany ianao fa rehefa andriamanitra ny mandresy nydikan'izay niakatra ianao ary zany ny ariavana zavatra tsy ho vitane zany zavatra tsy ho vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika mihitsy nianana faharetan'izany fa izao ianao zay miarabelona amin'i Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia miara-mitsangana aminy isika miarabelona amin'i Jesosy Kristy isika ary ny dikan'izany dia izao velona ty anatintsika ty Jesosy Kristy ny faharetana tao amin'i Jesosy Kristy ny faharetana ananantsika izy le niaritra ny lasa niaritra ny Yesu niaritra ny azo fijaliana tahaka ny aretandry Job ny zavatra rehetrarehetra manana faharetantsika satria manana ny Jesosy Kristy zay tompon'izany atao hoe faharetana izany ary angatao mihitsy hoe Jesosy le faharetana tao aminao hoe ataovy ananako izany ka rehefa misy ny zavatra toe zavatra sarotra dia tsy tonga dia le za le olona mandeha mitsoaka na miala andaharana fa izao miatrika ny toe-javatra rehetra satria nampianarinao haharitra toetra volamena zany angatao fa omeny ianao raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia izao hoe voalohany zahana toetra ny finoana hoy Jakoba tena zahana toetra ny finoantsika io aoka ho fantatsika izany ka rehefa tonga ny fizahany-toetra mahamay izay lalovana dia tsy ny manome-tsiny an'Andriamanitra tsy izay fa hozy izy Jakoba hoe fantatrareo fa ny fizahany-toetra ny finoanareo izy dia mahatonga faharetana ay fanamboarana le izy ay fanefena le izy ay fanatsarana le izy rehefa malotoloto ny volamena atsoboka ao anatin'ny afo indray izy aloha dorana indray mba tena hivoaka tokoa ilay famirapiratany zany ny tian'Andriamanitra mirapiratra ianao dia izany mahatonga anazy mandeha fanao an'ireny karazana fisedrana samy hafa ireny fa aza matahotra ary ny farany dia hitantsika teo koa manao hoe mahatonga faharetana ny fizahany-toetra ny finoana hoy Jakoba tena fanamboarana ny toetra mihitsy le faharetana dia tena toetra mihitsy amboarina ny toetra atsika mba ho mafy ahazaka ka tsy hiala tsy hiverin-dalana na inona mitranga fa tena hoe mafy orina tanteraka izany ny tanjon'Andriamanitra ary io faharetana io ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana 5 satria fantatsika ozy izy fa ny fahoriana dia mahatonga faharetana ary ny faharetana dia mahatonga hatsara-panavo za-toetra ary ny fahatsara-panavo za-toetra dia mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mahamenatra zany hoe lasa manana n'izany fanantenana zany mihitsy ianao lasa tena velatra be mihitsy zany ny toe-panahinao raha mahazaka ianao ho an'Andriamanitra irenany ny voninahitra amen.